Taranja basketball AT2B eny Andraisoreny izy ity zay nitoy androany no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy marimarina koa ny fifaninanana fankalazana 10 taona nyzany fikambanana izany fête de basket izay moa no anarana nomena ity etsika ity ka dia ambom-piaona ny mpity taranja basketball indray zany eny Andraisoreny mandritra ny herinandro maromaro. Fitaovana natao tao amin'ny FJKM Andraisoro no nentin'ny fikambanana T2B nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazan'ny 10 taonan'ny sabotsy maraina teo. Taorin'izay dia niroso tamin'ny lanonam-panokafana nandiany manokana amin'ny fête de basket izay nahalalana ny Andraisoro ty basketball teo amin'ny kianjana Andraisoro. Tamin'izany no nisy ny fampahafantarana ireo ekipa 10 ampandray anjara sy ny fanokafana ny hetsika nataon'ny Fanjara Benjamina izay filohan'ity fikambanana ity. Tonga nanotrana ity fitaom-panokafana ity ihany koa ireo mpiara-miombona antoka amin'ny T2B amin'izao fankalazan'ny 10 taonany izao. Ampatsivina moa fa fety be ao anatin'ny fifananana basket no hita eny amin'ny kianjana Andraisoro ao anatin'ny rovolana sy tapany amin'ity fety de basket ity. Sokajy enina ny faninanana dia ny U12 zazalahy, U18 zazalahy, openina vehivavy, openina lehilahy, vétéran vehivavy ary ny vétéran lehilahy. Tsy ny andrela fa vao vita ny fandraisam-pitenenana isan-tsokajiny dia niroso tamin'ny lalao avy hatrany ny fête de basket omaly tolakandro sy ny alahady tontolo. T2B amin'izao fankalazan'ny 10 taonany izao.